Nanaitra ny maro ny tsy fahitana ny Andry Rajoelina nandritra ny fotoam-pandevenana ny vadiny filoha teo aloha Céline Ratsiraka tany Tomasina ny zoma teo. Mety tsy afaka i Andry Rajoelina noho ny asa maro sahaniny amin'ny mahafilohampirenena azy, fa tsy tazana tena toerana ihany koa ny vadiny mialy Rajoelina izay première dame. Rehefa miresakitsika natao hoe firenena républicaine dia misy zany natao hoe sata républicaine ary ny tazona an'izany natao hoe sotoavina républicaine zany. Ka raha iresakitsika mahakasika ny falasan'ny tompovavy Céline Ratsiraka izay vadina velany ny filoham-pirenena ny amiral Didier Ratsiraka teto Madagasikara dia somary nagahaka ny tena ihany moa zany ny tsy fahitana ny atao hoe présence corporelle na hoe ny fahatongavana izay nataony filohan'ny république ny Malagasy. Dia matoa Andry Rajoelina zany teo ihany koa raha matoa vadiny mialy Rajoelina izay fantatritsika tsara fa raha miresaka ny atao hoe Céline Ratsiraka tsika dia anisan'ny atao hoe personnalité politique teto Madagasikara zany raha nanangana ny arema tamin'izany fotoana izany. Fa tsy amin'izay ihany fa mahavadina filoham-pirenena azy zany hoe première dame ary i Céline Ratsiraka no première dame izay ny tanana zany andraikitra izany lava indrindra aloha raha ny tantarany république teto Madagasikara everiko angambany fa zava-dehibe ny tokony nanotrona ny filoham-pirenena mivady mihitsy. Andeha ataontsika hoe noho ny andraikitra mety hoe tsy afaka ny filoha fa farafaratsiny raha matoa mialy Rajoelina zany mba anisany tonga nanotrona sy nanome voninahitra na dia nataontsika hoe fanompoam-pivavahana fanaova veloma farany. Hitantsika moa natao tany Toamasina izy iny fa na dia niteny faravohatra fotsiny aza dia tena zava-dehibe zany. Izay zany no manamarika fa tsy manaja an'izay sotoavina républicaine zay. Fanao sy fahita maneran-tany ny fanomezam-boninahitra ny filoham-pirenena na ny vadiny amin'ny fotoam-pandevenana ny filoham-pirenena teo aloha na ny vadiny. Ohatra amin'izany ny taona 2024 nanatrika ny fotoam-pandevenana ny Barbara Bush, vadiny filoha teo aloha George Bush, ny première dame Melania Trump sy ireo vadina filoha teo aloha toa ny Hillary Clinton, Michelle Obama. Tany Frantsa ny taona 2024 nanome voninahitra ny fotoana nandevenana ny Jacqueline Chabridan Chirac, ny vadiny filoha Pernassa Brigitte Macron, niaraka tamin'ny vadiny filoha teo aloha mbola velona tamin'izany fotoana ihany koa. Tsy tamin'io ihany, nisy ihany koa izay fanatrehan'ny vadiny filoha Carla Bruni Sarkozy tany Frantsa izay ny taona 2022 nandritra ny fandevenana ny Daniel Mitterrand, vadiny filoha teo aloha François Mitterrand. Fanao izany fanomezam-boninahitra izany na any Europe, États-Unis fa na eto Afrika ihany koa toy ny tatsy-Ghana ny taona 2022 nanatrika ny fotoam-pandevenana nan'Akounoudo Rawlings, vadiny filoha teo aloha Jerry Rawlings, ny première dame Rebecca Akufo-Addo. Teo ihany koa ny tatsy Côte d'Ivoire ny taona 2022 nodimandry ny vadiny filoha teo aloha Marie-Thérèse Houphouët-Boigny ka nanome voninahitra ny fandevenana azy Simone Gbagbo, première dame tamin'izany fotoana. Eo ny sata républicaine fa manampy izay ihany koa ny fahendrena malagasy ilay tsy miady amin'ny paty ka tokony hanomezam-boninahitra hatrany ny fotoan-dehibe toy izao. Tafiaraketo dia namana olona saina Andria Malala Fianoasina hitondra famakafakana betsaka izahay mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny zava-misy ihany koa sy mota atrehatsika satria efa vita zany zao ny zavatra rehetra vita iny ny baria miandry ny valy ny babena ny rehetra tsy hoe ny rehetra ny malagasy io fa ny zareo nanao an'ilay fifananana eo ihany koa ilay fodimandry ny vadina velan'ny amiral Ratsiraka izay hitondrantsika resaka ihany koa sy ny resaka momba ny fampianarana betsaka ireo ny alamaina satria nylazaina fa mitondra kary ny apokotany efa tsy izay nisy tao anatin'izany. Miarabanareo mirahalahy aloha ao anatin'ny fandarana dia ao nafandehany. Miarabanao Marjona, miaraba ihany koa ny olona saina, miaraba ny teknisiana ary atao aparafilaza fa faratapon'ny voninahitra sy ny fanajana dia ny fiarabanantsika manaraka ny fandarana dia ahona ny fandehany ao anatin'ity talata ity. Betsaka ny resaka mifamaofao eny anivon'ny fiarahamonina, betsaka ihany koa ny mizana tsindrinila, eo ihany tsikilan'izay ihany koa ny resaka fitantanana mitanila raha resaka hoe fanatanjahantena no resahana hoe iza ny mahazo avaram-patana kokoa, iza ny mahazo anjorom-bala, iza kosa ny any anaty trano fisoko ao anatin'izay hoe fanatanjahantena izay. Tsy mitovy ny fitantanana ao anatin'ny toetra raha-pirenena mbola hoentin'izay avy eo fa izay ihany koa ny arabako anao na saina vaovao maresaka izay moa ny fanontaniana mipetraka voalohany fa efa misy ihany ilay vaovao sy maresaka izay ho resahana. Manano mbola tsara tsika jiaby manaraka fandarana teo amin'ny fandehana marity.
ny resadresaka ny tafatafa ho resantsika amin'ity an'ity ny anamboatsika azy dia ny mahakasika ny fandevenana ny Céline Ratsiraka première dame vadina verany filoha ny amiraly Didier Ratsiraka ny aminy hoe nanahoana satria tsy tazana tena toerana ny filoha Andry Rajoelina ny première dame ny vadiny ny oetitsika zay fa raninona sy ahoana dia fa manenina loatra fa iangatsika amin'izay ady hevitra izay fa makafakana makasika an'izay dia misy an'ity fanady adinitelo arahantsika faneokevitra ireo mpanao politika ireo olom-boafidy no makasika an'izay resaka manodidina ny Céline Ratsiraka sy ny première dame izay. Tsy fahitana ny Andry Rajoelina nandritra ny fotoam-pandevenana ny vadiny filoha teo aloha Céline Ratsiraka tany Tomasina ny zoma teo. Mety tsy afaka i Andry Rajoelina noho ny asa maro sahany amin'ny mahafiloam-pirenena azy fa tsy tazana tena toerana ihany koa ny vadiny Mialy Rajoelina izay première dame. Gasikara feno sosony mba mamboakany Madagasikara ho fito amin'ny distrika Antananarivo fahatelo no mitondra ny fanazavana mahakasika izay. Rehefa miresaka tsika natao hoe firenena républicaine dia misy zany natao hoe sata républicaine ary ny tazona an'izany natao hoe sotoavina républicaine zany ka raha iresaka tsika mahakasika ny falasany tompovavy Céline Ratsiraka izay vadina velona ny filoham-pirenena ny amiraly Didier Ratsiraka teto Madagasikara dia somary nagaka ny tena ihany moa zany ny tsy fahitana ny atao hoe présence corporelle na hoe ny fahatongavana izay nataony filohan'ny républika ny malagasy dia matoa Andry Rajoelina zany teo ihany koa raha matoa vadiny Mialy Rajoelina izay fantatritsika tsara fa raha miresaka ny atao hoe Céline Ratsiraka tsika dia nisan'ny atao hoe personnalité politique teto Madagasikara zany raha nanangana ny arema tamin'izany fotoana izany. Fa tsy amin'izay ihany fa mahavadina filoham-pirenena azy zany hoe première dame ary i Céline Ratsiraka no première dame izay ny tanana zany andraikitra izany lava indrindra aloha raha ny tantara ny république teto Madagasikara everiko angambany fa zava-dehibe ny tokony nanotrona ny filoham-pirenena mivady mihitsy andeha ataontsika hoe no ny andraikitra mety hoe tsy afaka ny filoha fa farafaratsiny raha matoa Mialy Rajoelina zany mba anisan'ny tonga nanotrona sy nanome voninahitra na dia nataontsika fanompoam-pivavahana fanaova veloma farany hitantsika moa natao tany Toamasina izy iny fa na dia ny teny faravohatra fotsiny aza dia tena zava-dehibe zany izay zany no manamarika fa tsy manaja an'izay sotoavina républicaine zay. Fanao sy fahita maneran-tany ny fanomezam-boninahitra ny filoham-pirenena na ny vadiny amin'ny fotoam-pandevenana ny filoham-pirenena teo aloha na ny vadiny. Ohatra amin'izany ny taona 2024 nanatrika ny fotoam-pandevenana ny Barbara Bush vadiny filoha teo aloha George Bush, ny première dame Melania Trump sy ireo vadina filoha teo aloha toa ny Hillary Clinton, Michelle Obama. Tany Frantsa ny taona 2024 nanome voninahitra ny fotoana nandevenana ny Jacqueline Chabridan Chirac ny vadiny filoha Pernas Brigitte Macron niaraka tamin'ny vadiny filoha teo aloha mbola velona tamin'izany fotoana ihany koa. Tsy tamin'io ihany nisy ihany koa izay fanatrehany vadiny filoha Carla Bruni Sarkozy tany Frantsa izay ny taona 2024 nandritra ny fandevenana ny Daniel Mitterrand vadiny filoha teo aloha François Mitterrand. Fanao izany fanomezam-boninahitra izany na any Europe, États-Unis fa na eto Afrika ihany koa toy ny tatsikana ny taona 2024 nanatrika ny fotoam-pandevenana nan'Akufo-Addo Rawlings vadiny filoha teo aloha Jerry Rawlings ny première dame Rebecca Akufo-Addo. Teo ihany koa ny tatsy Côte d'Ivoire ny taona 2024 nodimandry ny vadiny filoha teo aloha Marie-Thérèse Houphouët-Boigny ka nanome voninahitra ny fandevenana azy Simone Gbagbo première dame tamin'izany fotoana. Eo ny sata républicaine fa manampy izay ihany koa ny fahendrena malagasy ilay tsy miady amin'ny paty ka tokony hanomezam-boninahitra hatrany ny fotoan-dehibe toy izao. Paraina Auguste filoha nasionaly ny antoko tsara tafina no mitondra ny fanehoan-keviny makasika izay. Fa ny lecture politique dia hoe le resaka député Sophie Ratsiraka ve natonga an'izao satria madame de Sophie Ratsiraky tamin'ny élection ny maire iny ny contre le zavatra nataondreo le fanamboaramboarana vato tany amin'ny tribunal administratif na tamin'ny conseil d'état izay ihany ny verako anazy sy hitako misy zavatra hoe ohatrany sy tiavana ny madamo i première dame Céline Ratsiraky raha sy izay zavatra izay satria ankehitriny izao moa amintsika eto sy nisy olo mazo ny contre
nefa sy micontre madame Sophie Ratsiraka fa niaro hoe vatony ny safidim-bahoaka izy tamin'ny fotoana iny ny fahendrena malagasy ny sotoavina malagasy sy miada mapaty efa izany zavatra rehetrarehetra zany moa de gaga daholo gn'olony hoe gaga daholo opinion publique am'io izy sy nandeha tagny io de mampalailo any le izy zany samoko de mety fizay koa everina anazy zany fa hoe za fa sy gasy sy malagasy sy onao fa vazaha de manao fomba na vazaha nefa na ny vazaha manao ny vazaha ka raha misy première dame maty io misy ancien président ancienne première dame ny président de la république amperinasa sy maintsy mandefa olo farafaratsy mandefa solotegna na ny vadiny mandeha agny olona nifanerasera tao amin'ny sehatra politika ary nifankazo tamin'ny andro rajolona ny amiral Didier Ratsiraka kantony tokony anatrehan'izy ireo iny fotoana iny raha ny fanazavana trany sa ve hoy fanontaniana nola ifadisoany mialy rajolona tamin'ny tambazotra tserasera izay nilaza fa iseliny Ratsiraka no nanao ny kitay telo andalana ingonga mety namenatra anazy ity raha ty eny fitondragny ty eny maro ny zavatra sy fantatry ny diso ary inona ny conseil anagnany zareo ao tena mampalahelo satria ny kitaytelo andalana misy ny ravany madame Céline Ratsiraka mediany satria iny ane un tiers gny vehivavy 2 tiers gny lehilahy zany hoe sy misy zany le parité eo amin'ny femme nefa iny ndray ny nataony teneniny tao asa izy manoratra an'io asa izy satria mampalahelo fa tia de ohatra ny vadiny ihany koa zany madame première dame maro ny zavatra diso ny teneniny ary ny tena farany anisan'ny filoham-pirenena tena nanampy ny filoha andro Rajoelina ny amiral Didier Ratsiraka ary nanolo-tsaina azy tamin'ny fotoan'andro mbola velona fandarana roa andro milohan'ny nafatesany aza dia mbola niresaka ny filoha amiral Didier Ratsiraka fa izy no nanolo-tsaina ny filoha andro Rajoelina andraikitra ambony no sahanina manana ny asiny zany vadina filoham-pirenena zany première dame hoy ny teny vahiny tokony hitandrina na amin'ny fihetsika fiteny ary ny fandraisana fanapa-kevitra toy ny hoe fotoana tokony ahoana no hoatrehana sy ny tsy tokony hoatrehana raha ny fanin-kevitra atra zay ny fanenkevitra ireo mpanao politika sy olom-boafidy mahakasika an'iny tsy fahatongavan'ny Andry Rajoelina sy mialy Rajoelina nandritra ny fotoam-pandevenana iny ny narahantsika tanatin'ny fampalalam-baovao alina moa zay ary amin'izao fotoana sady mijery ny tambazotra tserasera eto mijery ny fanenkevitra ireo olom-pirenena ao anatin'izay tambazotra tserasera zay fa tena maro amanjatony ny fanenkevitra mahakasika an'izay ny hitarihako an'ilay resaka dia ny ety am-piandohana tadiditsika tamin'ny ny ambo zany ny papa Ray Masina tamin'ny Voatsela dia tonga tany Andry Rajoelina sy ny fianakaviany ny ankohonany zany nanome voninahitra an'izay fotoana izay rariny zany mety zany tsy maninona zany satria eo ny finoana katolika eo ny filoham-pirenena lehiben'andro mpanjakana solotenany malagasy ny filoham-pirenena rariny zany eo iny anankiray iny fa ity anankiray ity mifanindran-dalana amin'izay nambarany Sombamboga Gasikara feno sotomony amin'ny hoe ity no première dame vadina filoham-pirenena izay nateza indrindra teo amin'izay ina moa zany zay na première dame azy zay zany satria amiral Didier Ratsiraka no nitantana nitondra ela indrindra ny firenena tao anatin'izay hatramin'ny azotsika ny fahaleovantena dia eo tsika ao anatin'izay ny amin'ny hoe lay sata républicaine iny efa voaresaka tsika teo niaraka tamin'ireny fanenkevitra mpanao politika ireny fa naty amin'ilay fihavanana malagasy fotsiny aza satria aza dinitsika fa ny amiral Didier Ratsiraka zany isan'ny olona nanoana nanolo-kevitra niara-ny asa trany tamin'ny Andry Rajoelina hatrany amin'ny fotoanany ny tany alohan'ny resaka 2010 nandritra ny 2010 taty hatramin'ny taona 2012 taty niaraka teny foana ary misy ny sosikevitra zany hoe tika tongavana ireo dia tsy any amin'ilay hoe mpifanandrina politika akory na hoe ndray avy amin'ny fanoherana ndray eo anivon'ny fitondrana tsy izay le resaka ary na izay ary le resaka dia première dame zany filoham-pirenena izany tokony ametraka an'izay ny hoe
fomba fitondratena fomba fahaizana ny amin'ny hoe rehefa inona de ohatrany ahoana ny tokony atao io no idirako amin'ilay resaka fihavanana amin'ny malagasy satria araka ny resaka fantatsika rehetra moa zany hoe malagasy tsy miady amampaty ao anatin'izay fa io no nampametra-panontanianantsika ny amin'ny hoe nahoana loatra iandrajoelona mety hoe tena mbola sahirana satria tsy moramora ny mampandroso an'ity Madagasikara ty tsy moramora ny anatratra n'ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso tsy moramora zany hoe olana manjato ny sanina zay olana tena goavana ny délestage ny bariay tsotsenaina ny tsy fandripalemana ny raraboina ny kolikoly atsy nanao an'izao ny ministra Taroa nananina ny colonel Taroa sy ny sisa fa lay vadiny mialy Rajoelina eo anatrehan'izay zay première dame no ho resahantsika moa zany amin'ity ampampitona voalohany ity ny amin'ny hoe fa tena ahoana loatra satria nisy ny occasion raha toko hoe mety lavitra ve Tomasina tsy lavitra Tomasina satria fatatsika tsara ny amin'ny hoe reo izy ny ankohonany mora amin'ny fahazahoanan'izany hoe jet privé zany tselatsela de tonga ny Tomasina ary nataoko ary tsy niroso tamin'izay hoe jet privé nakany Tomasina zay ny teto Antananarivo ny razana inona ny nanakana ny Andrajoelina inona ny nanakana ny mialy Rajoelina nakeny faravohitra tao anatin'izay hitantsika teny nisy filoha teo aloha zao tonga teny faravohitra tao anatin'izay inona nanakana ny mialy Rajoelina sy Andrajoelina tsy ho an'ny Tomasina sa rehefa inona de eo le jet privé de tonga ny Tomasina de tonga ary Anosy de tonga ary ohatran'izay sy zay fa rehefa zavatra lehibe ilaina toy izany amin'ny hoe fanomezam-boninahitra an'ilay reny satria sokadritrika hoe ray aman-dreny sy zanaka ireo raha ny taona no jerena inona no tsy nanomezana voninahitra an'izany solotena satria mety isy teny mantsy rehefa ka efa nisy solotena-panjakana tany fa ao anatin'izay lay fahatongavana zava-dehibe tsika zao teo ny resaka ny hoe papa tamin'ireny fotoana ireny tany Italia afaka natao ihany koa ny solotena-panjakana fa nametraka n'ilay zava-dehibe de tonga tany antoerana mihitsy ny filoham-pirenena sy ny ankohona ny vadiny première dame zany fa ity ve sanatria ve ataontsika sanatria ihany amin'ny hoe tsy tena zava-dehibe ve ny antony tsy nahatongavana tao anatin'izay fandeverana izay enina fa nataoko ary tena noho ny adidy amanandraikitra goavana ihany koa san'izany première dame zany amin'ny fanitanana amin'ny fanaovana vaksiny ankizy ny sy ny sisa ny resaka aretina azo avy amin'ny firaisana ny amin'ny fanolanana sy ny sisa fanazana zany nisy an'izany hoe fitompivavahana tany amin'ny fiangonana na nandritra ny satria mbola nisy fotoana ny andrasana fiandrasam-paty tany tamina toerana voatokana tamin'izany afaka namonjy tany afaka namonjy teto Antananarivo fa io tsika de mametraka mihitsy ny amin'ny hoe tena tsy tao an-tsainy mihitsy zay raha zay tsorina le resaka tsy nieritreritra ny hoanina mihitsy angamba raha izay ny satria hafa indray raha ohatra hoe ministra de le ministra mety hoe mbola asain'ny prime ministre manao an'izao prime ministre mety afaka miteny ka mbola asain'ny filoham-pirenena manao an'izao ao anatin'izay fa le filoham-pirenena moa zany ny vadiny moa zany iza no nanaka anazy tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa lay fikasana mihitsy no efa tsy nisy tao anatiny lay eritreritra mihitsy no efa tsy nisy tao anatiny ny amin'ny hoe andeha amonjy an'izay fandevenana izay sa araka ilay fomba fiteniko matetika eto izy ity feno asina ny amin'ileo zany de tsy hay ny amin'ny hoe tokony hoatrehana ane zany fandevenana première dame zany netitsika teo to anatin'iny fanadihadiana iny amin'ny hoe any États-Unis any Frantsa aty Afrika manao an'izany manome voninahitra an'izany ary na ataoko ary mpifanandrana politika de manome voninahitra an'izany foana ny vahiny ary tsisy an'izany resaka hoe le tsika mantsy ny ahafantarana antsika malagasy ty resaka fihavanana ity fa ny andry zareo na mpifanandrana politika na inona de tonga manome voninahitra rehefa misy zay fahoriana izay fa ny eto amintsika moa zany asa
inona loatra lay zava-misy ao andapa ao, manaoana loatra ny cerveau ao andapa ao no hoe tsy natakatra an'izany ve ny amin'ny hoe tokony mandeha any ianao Ramatoa Mialy Rajoelina, tokony mamonjy any Tomasina ianao rehefa tsy afaka i président Andry Rajoelina, dia ianao zany no manatrika any sady mitondra ny teny fialatsiny ho an'ny eo anoloan'ny fianakaviana moa zany ao anatin'izany. Fa tsy tao an-tsaina mihitsy le izy tao anatin'izay rehetra izay, ka eo no anairantsika ny amin'ny hoe fa dia nahoana loatra zany. Somary amaky kely an'ilay ato amin'ny tambazotra tserasera fa hotoizantsika eo ihany moa zany rehefa avy eo no mahakasika an'izay resak'izay ny amin'ny hoe fa inona le tena olana, inona le tena sakana tsy nakanisana tany zany tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ary io efa teraka resa be eto amin'ny firenena mihitsy raha tato ato ity resaka hoe misy ny fahoriana dia ohatry ny ahoana ny fihetsika mampitondrantenan'ny Andry Rajoelina sy Mialy Rajoelina. Efa niteraka resa be io tamina resaka reny fanampozinana fahampozinana ara-tsakafo reny, ny amin'ny hoe toy tsy nanao an'izao, tsy nanao an'izao, fa maninona no tsy natao an'izao. Nisy tranga maro samihafa resaka namoizana aina malagasy mpiray tanindrazana teto, dia efa niteraka resa be ary reny tokony efa nakana lesona ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana zany fa lay malagasy tena mariariary mbola mipetraka izay fihavanana izay. Ary indrindra moa ao anatin'ilay hoe fahoriana dia tena mifanohana zany malagasy zany, fa inona ny tokony atao dia tsy tao an-tsaina mihitsy zany tao anatin'izay ny amin'ny hoe aleotsika ho any ry Mialy, ry Chéri moa izy nisy fotoana le tamin'ny Miami reny, le nitokana Miami dia le nanao vidéo dia niantso amin'ny Mialy, raisina eo amin'ny Miami eo ianao. Tao anatin'izay rehefa hitokana zavatra ohatran'izany dia aingana sy tonga any atoerana ny Tomasina, fa rehefa zavatra lehibe toy izao dia eo zany izy fa tsy tonga tao anatin'izay rehetra izay. Tsika tsy any amin'ilay hoe satria mety misy alaim-panavy ka nenareo zany lay tsikera no zava-dehibe, fa zany zavatra fanao maneran-tany ny resaka eto, ary lay sata republikana io resaka io, ary tsika lazaina fa firenena mandala an'izay sata republikana izay. Fa eo ihany koa ilay fihavanana malagasy eo misy amina fahoriana na ataoko ireo olon-tsotra feno asina, dia rehefa hoe misy ny hoe afaka mandefa soloteny ianao, fa raha olona akaiky anao tena manao ny aina tsy ho zavatra ianao ny amin'ny hoe aiza le izy, misy ary tena hoe tena sahirana satria mety hoe any ampitan-dranomasina fa olona akaiky azy lay maty, mety tsy voatery fianakaviana fa namana akaiky hoe mpiara-mianatra nanomboka tamin'ny fahazaza hatreny Akatso, dia avy eo moa ny sapana ny dimy mety lasa tany ampitan-dranomasina ny ray, fa naheno hoe maty ny namana midodododo, ary na tsy tonga dia tena latsany nenina sy tena enjehan'ny eritreritra mafy za dia tsy mba nandevina ny anina akory tao anatin'izay. Raha tsika eto samy eto Madagasikara ny amin'ny hoe rehefa akaiky zany, ary rehefa eritreretina ho akaiky, rehefa namana na fianakaviana moa zany indrindrandrindra, fa raha raisitsika hoe namana dia hafa mihitsy zany hoe ianao ny tonga, fa tsy hoe solotena ao anatin'izay rehetra izay. Tena antony tena tsy azo anoharana izay hoe solotena izay, fa na zanaty zany raha za manokana aloha zany raha sanatria misy namana akaiky sanatria hoy hoe dao sy ny fahafatesana isy fotoana moa zany ny Kolo TV tamin'ity taona ity vao ny andony taona nisy an'izy mirahalahy reny tao anatin'izay mpiara-miasa mifankahita maray tsy hariva eto, dia eo ianao zany dia hoe za andeha hiasa, za mampanao gazety nitena, za andeha hanao terrain, za andeha hanango-baovao, lay tady vaovao hanangona reportage, fa za tsy hoeny tsy hoeny amin'ny fandevenana. Ny anankiray moa tany Atsirabe tany no naterina tao anatin'izay toady sy alfary io resahako io amin'ny mpiaino, dia ao anatin'izay mpiara-miasa dia tsy hoe nandefa solotena, fa tena ny tenako moa zany dia tany, satria ao anatin'izay hoe mpiara-miasa reo niaraka teto maray tsy hariva, mifana ny any miara-miasa ao anatin'izay rehetrarehetra izay,
de tsy hoe nandefa solotena tany fa tonga mihitsy ny tena zany ary tsika resaka aty amin'ny hoe fiarahana miasa olotsotra mpanao gazety kely aty ve ny tena fa première dame ve ao anatin'izay première dame de première dame ihany koa laindao sy ny fahafatesana de naninona ny tsy tonga tao anatin'izay fieritreretan'izay aiza ho aiza ilay fihavanana malagasy toy izantsika io zay rehefa avy eo fa andao ary anaraka hafaingo kely